misaotra indrindra misaotra dia raha Prime Ministre amin'ny afatra sy tsodrano nentinao teo dia raisiko tokoa amin'ny avanao amin'ny tompo satria samy mpinosika ho antsika tompona andraikitra isan'ambaratongany na sivily na miaramila ho antsika tonga nanolotra na ty fotoan-dehibe raha tokony izy dia atao fety kotrokotroka zay ny fomba kanefa moa tsika efa miditsy anatin'le hoe sobriété na hoe fifehezana dia ho atao-tsika fatokavana eto dia toy ny asa ihany koa dia mialatsindra lavalava ihany ny dossier fanankalozanay mirala hevitra sy torolalana sy koa ny lalan-tsaina tokony hitantanana ny primature za koa moa mbola miala mandeha amin'le asam-panjakana ka miangavy anareo raha nabavy sy raha isany raha solafaka na diso famindra dia ampio fa zatsika iraina mankasitraka anareo. Voalohany indrindra andeha isika hidiera sy hisaotra an'Andriamanitra lehibe izay tompon'ny fotoana sy mpandamina ny zava-drehetra. Tonga eto isika androany noho ny fitiavana sy ny fahasoavana izay mitarika antsika amin'ny lalana tsara, lalana antenaina, tsy diso naoviana satria atoron'ny tompo ambony. Misaotra manokana aho amin'ny fitokisana napetraky ny filoham-panjakana ny colonel Mikael Randrianirina izay nanendry ahy hitondra ny andraikitra masina sy sarobidy amin'ny maha Prime Ministre. Fitokisana tsy raisinao voninahitra fa raisinao fanompoana sy adidy masina ho an'ny firenena. Mankasitraka manokana ny Prime Ministre Généraly Zavosambo Rufin Fortunat Dimso izay nanitanteraka tapaindrena ary tena fahaindrena lalina ny andraiky miteto amin'ny fotoan-tsarotra izay nijariny firenena ka nitondra firaisan-kina sy filaminana izy ho an'ny firenentsika. Ny tanora, ny vehivavy fa indrindra ny vahoaka malagasy manontolo satria ianareo no tena hery sy fanantenany ny fanarenana ny firenena. Folo-andahy sy ny tandron'ny filaminana aho izay nijoro mpiaro ny firenena sy ny asan'ny fanjakana. Naneo amin'ny asa sy ny fo fa mbola velona eto amintsika ny fitiavan-tanindrazana. Tompo kilasy tompo vavy. Androany dia nisokatra ny pejy vaovao amin'ny tantara Madagasikara. Pejy vaovao satria pejy feno fanampy. Nefa koa feno zavatra ary fanantenana vaovao. Masina sy mavesatra ny andraikitra napetraka aminay dia ny anarina hanavao ary hanatsara ny fiainan'ny malagasy tsirairay. Tsy amin'ny teny intsony zany fa amin'ny asa, amin'ny zava-bita. Ito dia mbola mamerina ireo teniko. Antsika namana mpanao gazety ny aleko hoe tompoko dia hiasa fa tsy tena hikabary. Dia veloany vokatry ny asa no resadresantsika amin'ny fotoana mamety azy. Ao anatin'ny fahanginana koa no ahafahana mavita ny asa tena izy
lavitsy ny tabataba. Ho avy tsy ho ela ny fianatsanganana ny gouvernemanta vaovao izay gouvernemanta mpanantanteraka mangarahara ary tompon'andraikitra izay tsy ho avy eo hanao teny mamy ka bavy io fa ampiseho vokatra mazava tsy azo tsapahitanana. Tomboky lahy sy tomboky vavy araky ny toromarika napetraka ao omaly dia efa navoaka ny fandaminana manokana momba ny fiarovana ny fananam-panjakana. Izay fiara na fitaovana na trano ampiasaina tsy amin'ny asa ara-dalàna dia tsy maintsy averina amin'ny fampiasana azy araky ny tokony ho izy ary manantena anareo mitady filaminana anampy amerina tsy fisian'ny kabraraka. Tsy anaiky ny fanararaotana ny kolikoly ary fandaniany impona itsika. Iverina amin'ny fahamatorana ny fifehezana ary ny fitandremana amin'ny fananana iombonana isika. Satria ny fananana iombonana dia tsy an'olona iray na antokon'olona fa ny vahoaka malagasy manontolo. Izay no tena hasan'ny fitantarana marina sy madio. Araky ny nambaran'ny filoham-panjakana nandritra ny fianianany tamin'ny 17 oktobra 2024 dia tsy maintsy enjehina sy saziana ireo rehetra manimba ny asan'ny firenena amin'ny fanodikidonana volam-panjakana na ny harem-pirenena. Izany dia tsy hisy izahana tavan'olona, tsy hisy hoarovana noho ny mahavana na manamana. Izay meloka dia tsy maintsy mamerina sy manonitra na eto an-tanindrazana zany na ny ivelany. Izany no ataontsika hoe politika zéro tolérance. Io ny politika norenantsika fanjakana madio, miorina amin'ny fahamarinana, ny mangarahara ary ny fandraisana andraikitra. Ry malagasy havako, raha te hitsangana indray Madagasikara dia mila miorina amin'ny fototra telo ho arahina isika. Soa fanajana sy ny fifanajana. Fanajana ny lalàna, fanajana ny ason'ny olona tsirairay, fanajana ny fananana iombonana ary fanajana ny fitsipika ny fiarahamonina. Ny soatoavana faharoa dia ny fihavanana. Io dia tena malagasy, maha malagasy atsika io. Fa na misy ary ireo mpahay teny sy mpikaroka dia tsy hita loatra ny amadiany an'io amin'ny teny vahiny, na amin'ny teny frantsay, na amin'ny teny anglisy, na amin'ny teny maori, na amin'ny teny tsy fantatro, tsy misy ahafahanao manazava an'izany hoe fihavanana atsika malagasy toko. Ary jorotsika malagasy be ny taindinika momba an'io andao le fomba fiainantsika sy rahantsika no anapotsana azy hoe zay ny tena tanindrazana iray ka dia andao hitandrina sy amelina ny fiombona-po amin'ny maha-malagasy atsika. Soatavina fahatelo dia ny fiarah-mientana, satria tsy afaka irery ny fitondrana foibe fa mila ny fandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra na eto an-drenivohitra na ny ambanivohitra. Fiarah-mientana satria ny mitabe tsy lanin'ny mamba ary ny akanga maro tsy vakinam-boa. Zany ny fototra vaovao anorenantsika ny firenena. Fanajana izay manome asina
fihavanana izay manamafy ny firaisana ary fiarametana izay mitondra fanovana sy fandrosoana. Ry Malagasy avako, efa nanomboka zany ny fotoana vaovao. Atiditsika dia tsy ny fampitsara tsony fa ny iara-miasa, tsy ny fampitsikerana atao fa ny fanampy, tsy ny taraina fa ny anangana sy anatsara. Mila faharetana amin'ny ezaka, fahamatorana amin'ny asa ary finoana fa mbola afaka mitsangana sy miroborobo i Madagasikara. Amin'ny alalan'ny fanajahana, fihavanana, fiarahamientana dia ho tonga amin'ny fandriam-pahalemana, fahamarinana ary fahombiazana isika. Ministra lehiben'ny gouvernementa vaovao sy ny jeneraly Prime Ministra teo aloha. Izy ireo moa dia omban'ny andefimandriny avy. Araka ny fandaharam-potoana izay niresahana tamintsika tany am-piandohana dia tonga amin'ny fizarana farany ao anatin'izao lanonana izao isika dia ny fandraisam-pitenenana koa ampanajana feno no anolorana an'Andriamatoa jeneraly Zafisambo Rufin Fortuna Dimso izay Prime Ministra teo aloha andray ny fitenenana. Gouvernement, Sramatovadin, ary nareo mpiara-dia aminy. Nareo ao amin'ny ministeran'ny fitaterana sy famantarana toetrandro izay mbola sahan'ny Andriamatoa Prime Ministra ny fitantanana vojomaika izay tarihan'ny sekretera jeneraly. Ianareo namana ato amin'ny ao amin'ny Senat izay tarihan'ny chef d'état-major des armées, ni COMGN, ary ny télé général ny police. Ianareo namana akaiky izay nitsongaina tonga eto anio. Ao ihany koa ny Zobe Lonaky. Ry rahalahy sy anavavy, atao anivon'ny primature na civil na miaramila, isika rehetra manatrika etony, toko klasy, toko vavy. An'Andriamanitra tokoa ny fandaharana. Ka nalahany ho izao fotoam-pialahina androany izao. Noho izany dia atolotra azy ny haja sy dera ary ny voninahitra mandrakizay. Manaraka izany, ny teny atao tsy maintsy alohana azafady. Koa manao ny azatsiny toko klasy, toko vavy, raha mandray fitenenana manoloana anareo rehetra. Tao anaty fotoan-tsarotra no ny antsona ny tenako andray ny andraikitra maha-Prime Ministra. Tsy ny salasala aho na ny eo fahavononana sy ny jorona maly. Jorona maro zany antso ny atefa tamiko izany. Izao izay toy ny Malagasy rehetra manify fiainana milamina sy mirindra ho an'ny firenetsika. Fikasana lehibe nananako tato anaty ny anampy sy anarina ny firenena tamin'ny pahendrena sy tamin'ny paharetana. Fatatsika tsara fa amin'ny vanim-potoana toy izao indrindra no tena ilana ny fanoloran-tena sy ny fanomezan-tanana satria tsy misy manana tombony amin'ny faharendren'ny firenena isika. Mila miray saina, miray fo, ary miara-misalahy satria firaisan-kina tokoa no hery. Hatramin'ny nanendrenay ho Prime Ministra dia nataoko adidy voalohany ny tsisy ny fizarazarana, indrindra eo amin'ny sampitady ho filaminana, ary mbola amafisiko etona izany. Aoka tsy andraraka ilombe-andoha fa samy Malagasy sika rehetra, entan'ny fanompona sy ny fitiavan-tanindrazana, izay sotoavana mampiray sy manome hery antsika hanorina ho avy, mirindra sy milamina. Saiko ny manambara etony fa ny fatahorana an'Andriamanitra ny fototra iorenan'ny fitondrana mendrika. Tokony ho hita taratra izany amin'ny fanapahan-kevitra sy amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena. Nataoko fanamby araka izany ny hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly, ny fanehoana ny mangarahara. Ary indrindra ny fanajana ny rariny sy ny hitsiny. Satria tsy misy firenena mandroso ao anatin'ny tsy fandalana ny rariny, ary tsy misy firenena miarina ao amin'ny tsy fahabarinana.
ko antsoavo no ataoko amintsika mba samy tsy hemitra amin'izany ady zany satria ambana sikeja lehibe mitondra ny firenena ho any anaty lalina ny tsy fanoherana izany kolokolo izany. Efa maro ny krizy nandalo teto amin'ny firenena ary tsapako fa tsy ady amin'olona no ilaitsika fa ady amin'ny tsy fitoniana, amin'ny tsy fahamarina ary amin'ny fantrana mangitsikitsika. Ny vaholana dia tsy hita any ivelany fa eto amintsika eto ihany, amin'ny fampidiniana, amin'ny fampiresahana paindrena tsy misy fanilikiliana ary amin'ny fanajana ny mahasamy malagasy zafady. Tokony hajaina koa ny lalàna sy ny rafitra natsangan'ireo mpiaro ny lalam-panorenana satria isika dia manamboninahitra sy olom-pirenena miaina ny sata republikanina fatrovandala ny lalàna ary tsy tokony atao ankamiana ny fananganana rafitra vaovao fa mila fandinihana sy fahaiza-manao avoleta izany. Ankoatr'izany moa dia tokony hojerena aloha ny famahana ireo olana miteraka krizy miverimberina mba ho mafiorina ny fototra sy ny faka amaran'ny fanorenana. Sy ngamiko manokana zany ny fisian'ny fitanilana isa-paritra izay ienan'ny vahoaka malagasy hatramin'izao. Ankehitriny dia ampitiavana no nanolorako fisaorana mitafotafo ho anareo mpiara-miasa rehetra tamin'ny firaisan-kiny, ny fahamalinana, ny fahitsiana ary fahendrena naseonareo nandritra izay fotoana ny arahantsika ny azy izay.